mianatra eo tongotrao. Mbola faly miarabantsika tsiraray avindray amin'izao maraina izao manaraka ny fandarana mianatra eo an-tongotra Jesosy. Fandarana izay anarantsika tsiraray avy ny tenin'Andriamanitra isaky ny salan-taonany avy, ka manasantsika tsiraray avy anaraka hatramin'ny farany ary ahazo hery amin'ity maraina ity.
mialohany idirantsika amin'izay fianarana isatsokazon'izay a dia andesika aloha anomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavakantsika Andriamanitra raina izay ny an-danitro misaotra anao izay satria nomenao fotoana indray a andiniana ny teninao ankehitriny izay Andriamanitra dia mangataka ny fanainao masina mba hitary-dalana anay mitenena Jehova ho fa mihaino izay mpanomponao misaotra indrindra Tompo amen. Sri Lanka izay heverina ho toy ny ranomaso amin'ny Oseana Indiana dia fantatra amin'ny kolotsainy maro loko izay fangaroana fomban-draza, ny finoana sy fihetsehana ara-panahy samihafa. Raha jerena ny salanisa dia maro ny bodista ao amin'ity firenena ity izay antoko-pivavahana faefatra lehibe indrindra manerana izao tontolo izao, manana mpino 250 tapitrisa. Monao Colombo i Victoria, mpampianatra efa misotro ronono kanefa tapa-kevitra ny hiverina mpianatra. Tsy nahasaka anazy hampiasa ireo traikefananany hanampianareo ankizy sahirana sy adian'ny fiarahamonina ny fahalebiazany. Nisy ny ilana fampianarana ho an'ireo ankizy izay manana filana manokana koa dia nanolotra programa mpampianarana mamaim-poana ho azy ireo Victoria. Ny tanjonay dia hanampy ny fiangonanay sy hanofana mambra mba hahafahany miasa ho an'ny fiarahamonina sy hanampy ireo ankizy tratry ny autisme. Nandritra ny taona maro dia ny tranon-dravavy nampiasain'ny Victoria ampianarana indray aman-dreny sy ireo ankizy ireo. Tena fanindriny ny hanokatra sekoly koa dia niara-niasa tamin'ny fiangonana Adventiste izy ary ziona nataon'izy ireo anaran'ny sekoly. Fanomezana avy tamin'ny olona foana nentina nampandehanana ny sekoly, noho izany dia misy fotoana tojolana ara-bola izy ireo. Kanefa noho ny finoana sy ny faretana dia nankasitrahan'ireo ray aman-dreny ny sekoly izay tena tsapan'izy ireo ilain'ny zanany. Tena hafa mihitsy fa mpampianatra izay miasa ato amin'ny sekoly, tena mahafantatra tsara ny zavatra ilain'ny zanakay izy ireo ary tena tsara fanahy tokoa. Mino aho fa mbola afaka manatsara hatrany ny fomba fiasa sy ny fahaizana izy ireo. Tena hafa mihitsy ny fampianaran'izy ireo. Tsy nahazo fifanana manokana amin'ity fampianarana ity ireo mpampianatra ireo fa Victoria nanampy sy nanoro azy aloha izay izy ireo vao nitana kilasy ho azy ireo manokana. Karazan'olona tena tsy manam-paharetana mihitsy kanefa rehefa niasa tato dia toziona izany dia niananana faharetana. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia azoko ataony milaza hoe vitako ilay asa miaraka amin'ireto ankizy reto. Madika an'Andriamanitra, rehefa miaraka aminy isika dia afaka manao ny zavatra rehetra. Tsapako hoe tena mikarakara be ny ankizy ireo mpampianatra ireo ary tena feno fanoloran-tena. Ny fampianaran'ity sekoly ity izay mifototra amin'ny fitiavana sy ny fahatsorana dia tena misy fiantraikany goavana eo amin'ny ankizy sy ny ray aman-drenin'izy ireo. Mangataka anao mba hivavaka ho an'ny Victoria sy ireo mpampianatra miara-miasa aminy. Ao maro hatrany ireo olona ho voataony amin'i Jesosy noho ity fomba fiasa mamaly izay rehetra ilain'ny ankizy ity. Misaotra no mifanohananao ny asa maneran-tany, hanampiana ny tetsikasa toy izao. Enisauchanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai atungu chao Izai piana chao Kuambitene nare Jesu malalo Izai ainuchalanao Kairote nyadamina Itwecha becha kawampunaya Kuambitene nare Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kairote nyadamina Itwecha becha kawampunaya Irate nyadamina Itwecha becha kawampunaya
manahoana daholo indray zazabody hoe tratry ny sabata daholo eo dia hiaraka isotra an'Andriamanitra avy hatrany sika noho izany sabata atolonitsika izany dia akambana ny tanana ondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay eo misaotra anao zahay fa nomenao sabata fitsaharana indray dia hiaraka aminao hitsahatra amin'izany sabata izany. Tahiony ny ankizy rehetra, ny zazabody sy ny nono mba ho zaza endry dia hiaino tsara ny teninao sady hakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay zaza manokana nateraka ihany ny lohateny tantara izay nianarantsika nandritra ny herinandro ny tsy anjery ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany 7:20 dia miaraka mamerina indray ary isa 2:3 omen'Andriamanitra anao any izay rehetra nangatanao taminy. Bravo! Amin'ny fofeny fifaliana indray raky sy namako no hiara-bako anareo amin'ny sabata mahafinaritra izao. Loha hevitra vaovao no andeha hianarantsika sy ho averintsika indray satria dia 3 volana vaovao indray ity diavintsika ity ka dia ny loha hevitra voalohany izany no andeha rahantsika mamerina izay manao hoe fandehanana manjono. Fandehanana manjono. Mino aho fa efa samy nandeha nanjono daholo isika. Ny andalan-teny izay nianarantsika natao tsy anjery indray nandritra ny herinandro dia hitantsika tao amin'ny Matthieu 4:7-20 manao hoe aroy Jesosy taminy andao anarakay fa ataoko mpanarahatolona ianareo. Andeha nge ho averintsika aroy Jesosy taminy andao anarakay fa ho ataoko mpanarahatolona ianareo. Matthieu 4:7-20. Misy afatra mafonja raky izay tiany Jesosy ampitaina amintsika fa ireo rehetra izay manara-dia an'i Jesosy dia mila mizara an'i Jesosy amin'ny hafa koa. Ka izao sy ianao izany dia asain'i Jesosy izara an'i Jesosy amin'ny hafa ka dia manantena fa ny ankizy kely rehetra dia hanana fahavononana sy fitiavana izara an'i Jesosy amin'ny hafa ka dia andao ary rahantsika ny tantara. Efa nisy fotoana ve ianao nahazo trondro na efa nahita olona nanjono? Taloha elabe dia nisy lehilahy efatra nianatra fomba fanjonoana vaovao. Rehefa tonga teny amin'ny morona izy ireo dia nahita vahoaka maro nivorona nodidina an'i Jesosy. Koa satria niananatona akaiky dia akaiky an'i Jesosy ny vahoaka dia niakatra tao an-tsambon'i Petera izy ary nanohy ny resaka tamin'ny vahoaka teo amin'ny morona. Nambarany azy ireo fa afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo raha mino azy. Rehefa vita ny lahateny nataony dia nitodika tamin'i Petera i Jesosy ary niteny hoe andao isika anjono. Gaga ihany Andrea, efa ambony dia ambony masoandro, tsy misy olona manjono mandritra ny tontolon'ny andro. Nahoana? Satria mijanona any ambany be lalina mangatsiaka any ny trondro rakizy. Efa nanjono izay nandritry ny alina fa tsy nahazo mahitsy hoy Petera. Fa raha ianao no naniraka anay anjono dia ho roso izahay. Novelarin'i Petera sy Andrea hiala lavitry ny sambo ilay arato-ben'izy ireo. Vao nikasoka kely tao anaty rano ilay izy dia tonga feno trondro tapoka teo. Navesatra aok'izany ilay arato ary nanomboka saika nivadika ny sambo. Vonjeo hoy Petera tamin'i Jakoba sy Jaona namany tao anatin'ny sambo teo akaiky teo. Milentika izahay. Namonjy azy ireo faingana i Jakoba sy Jaona. Namindra ny ampahany tamin'ireo trondro ao anatin'ny sambo i Jakoba sy Jaona. Samy feno ireo sambo roa ary tody teny amorona fa tsy nilentika. Raha manaraka ianareo hozy Jesosy tamin'ny feo malefaka dia ho tonga mpanarahatolona. Izao no tiany ambara ho lasa mpitaona olona hamantatra ny momba azy izy ireo. Nanompo ny maso ny teny amin'ny sambony izy efa day mpanjono. Olona tsy nahazo trondro be dia be indray mandeha tahaka ireo izy. Tena fahagagana izany. Ary ilay lehilahy izay nahatonga izany fahagagana izany dia tiany ny anaran'izy ireo azy.
tsaroany petera ireo vahoaka nanaraka an' jesosy teny amoron-drano no eritreretiny kely ny amin'ny araton'izy ireo izay feno akoatran'izay ary saiky nampiletika ny sambony kanefa tena napa-kevitra hanaraty an' jesosy izy ireo. Tena nao toy izany ihany koa i Andreasy, Jakoba ary Jaona. Nilaozany ny jony lehibe izay mbola tsy nisy toy izany. Nilaozany avokoa ny zavatra rehetra ary nataony lohalaharana teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Nilazany momba an'i Jesosy tamin'ny maro izy ireo nandritra ny androm-piainany. Isika ihany koa rakizy dia manaraka an'i Jesosy rehefa manao azy lohalaharana ary milazany momba azy amin'ny hafa. Ho tariny ho any amin'ireo izay mila mamantatra ny momba azy isika ary ampeno ho tonga mpanarato. Miarabantsika tanora zandry indray ary hiaraka mitina ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro isika indray dia ny lesona voalohany 3 volana vaovao indray isika amin'ity 3 volana fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no manorina ny fikambanan'ny mpino. Lesona voalohany ao anatin'izany 3 volana izany no iarahantsika mamerina. Andao iaraka hamerina ny lohateny sy ny tsenjery ary. Tompon'ny famoronana, izay ny lohatentsika. Tsenjerintsika dia amin'ny Genesis toko voalohany ny 4:20 sy ny 7:20. Genesis toko voalohany 4:20 sy ny 7:20. Andao iaraka ary. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Izay le tsenjerintsika. Lavalava le izy kanefa inoko fa haitsika ihany izay ary efa naverintsika isan'andro nandritry ny herinandro. Inona indray ary ny zavatra hitantsika? Araka ny voalazan'ny tsenjery dia ny famoronana no nresahana. Famoronana ny olombelona raha jerentsika marimarina kokoa. Ny arahantsika nandritry ny herinandro iny nakasary an-tsaina hoe ohatry ny ahoana re ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra. Hitantsika fa vao niarina i Adama, vao nahatsiaro izy dia ny mpahary no hitany voalohany. Ary tsapany fa noariana tahaka ny endrik'Andriamanitra izy. Noariana mba haneho ny endrik'Andriamanitra ihany koa izy. Nomena andraikitra manokana ihany koa i Adama dia nanome ny anaran'ireo biby rehetrarehetra. Ary ny zavatra nahafinaritra dia tsapany fa arakaraka ny nandinihany an'izy ireo no nafahany nanome ny anarany. Rehefa nanome ny anaran'ireo biby izy nandalo teo aminy avokoa ny biby rehetra dia tsapany indray fa mandeha tsiroroa izy reto nanana ny namany avy. Teo ny natsapany Adama fa mila namana ihany koa izy dia nanaovan'Andriamanitra namana. Napatorian'Andriamanitra Adama dia nanamboarany an'izy izy Eva. Tamin'ny alalan'ny taolan-tehezany no nanamboaran'Andriamanitra any Eva. Ny anarantsika tamin'izany fa tsy tany amin'ny loha na tany amin'ny tongotra fa teo amin'ny taolan-tehezana. Izany hoe iray aminy, ifanampy aminy, nofo iray aminy ary saina iray aminy. Izay no nanamboaran'Andriamanitra ilay namany. Ary amafisina fa lahy sy vavy no nataon'Andriamanitra ho mpivady. Natao tahaka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona. Izany hoe natao haneho ny toetrany sy ny endriny eo amin'ny fiainany manontolo, eo amin'ny fietsiny, eo amin'ny fiteniny, eo amin'ny zavatra asehony dia natao haneho izany toetran'Andriamanitra izany ny olombelona. Manokana ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra ny olombelona. Hafa indrindra amin'ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra satria nataony afaka hisafidy, hanana saina manokana
ny olombelona. Napetranyireo zava-maniry voankazo samihafa, nisy ny azonaina, nisy ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay namen'Andriamanitra safidy malalaka ny olombelona ny tsy hinana ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Misy karazana voankazo be da be ao azo ny hoanina fa nataon'Andriamanitra kosa hoe aza hinanana, fa saingy izao nataon'Andriamanitra manana safidy ny olombelona. Tsara indrindra ny nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona, tsara indrindra ianao. Aza mety ataon'ny olona aratsiany olona, na hoe ianao dia ratsy tarehy, na hoe ianao dia hafahafa, fa tadidio fa noharian'Andriamanitra ianao, tsara indrindra no nanaovan'Andriamanitra anao. Ity loha hevitra ity zany ry tanora namako tena mpianatra antsika fa noforon'Andriamanitra araka ny endriny tokoa isika olombelona, ary ahafahantsika maniry ihany koa mba hanaka ny toetran'Andriamanitra, haneho ny toetran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika, ary ny mba isaorantsika an'Andriamanitra zany mampamorona antsika an'Andriamanitra. Tadidio fa amin'izay fanehoantsika an'izay endrik'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zay dia anisan'ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra izany. Izay ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Mino ahafantarika antsika ho amin'ny fanapahan-kevitra tsara indrindra izany dia ny mankasitraka azy, ny itera azy mandrakariva, ary mba hita eny amin'ny endritsika ny amin'ny fiainantsika ny toetran'Andriamanitra. Dia mirary soa mandra-piaona indray. Fifaliana no iarabana ny tanora mantoanto rehetra, iarabanantsika rehetra ihany koa nahatratra izao 3 volana fahatelo ao anatin'ny taona izao. Lesona voalohany no nianarantsika nandritra ny herinandro izay miresaka ny amin'ny hoe tanteraka amin'ny toetra. Tanteraka amin'ny toetra. Ny tsenjery dia ao amin'ny Lioka 9:7, 7:20 andeha rahantsika mamerina izany. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavà ho an'izay manisy ratsy anareo. Sarotra dia sarotra ilay zavatra lazain'ny tsenjery kanefa dia zavatra tokony atao raha hanana fantanterahana amin'ny toetra. Tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora amin'izay manozona anareo, ary mivavà ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha fitiany izay tsenjery izay dia ny fotony dia hoe mamela heloka. Nahita tantarana totovavy anankiray isika, Naomi ny anarany. I Naomi dia rehefa teo amin'ny fiainany be dia be ny zavatra nandalovany teo amin'ny fiainany, nisy fijaliana ny aretany fony izy mbola zaza, ary rehefa lehibe izy dia tsy maintsy nanatona dokotera satria tsy nahita fahasalamana mihitsy izy teo amin'ny fiainany. Rehefa niresaka tamin'ny dokotera William dia niaino anazy sy ny tantarany rehetra, dia natsapy dokotera William fa ny zavatra ilain'ny Naomi dia ny fahaizana mamela heloka. Tsy hain'ny Naomi nefa izany, ary fantatry dokotera ihany koa fa ny fomba ahafahan'ny Naomi mamela heloka dia tsy inona fa ny fanatonany n'Andriamanitra ary ny fianarany eo amin'Andriamanitra mba hananany aza ny toetra mahay mamela heloka izany. Rehefa nifampiresaka mandrakariva, rehefa nampianaran'ny dokotera i Naomi dia nahay ny amin'ny hoe Jesosy dia namela heloka, na dia teo ambony hazo fijaliana aza dia namela ny heloka ireo izay rehetra ny nandratra sy nandefina azy. Dia nianatra ny famelan-keloka i Naomi ary niatsara ny fahasalamany tao aorian'izay. Tsy hoe mahasoa ara-panahy fotsiny akory ny famelana heloka, fa mahatonga fahasalamana ho antsika tanteraka ihany koa ny fahaizana mamela heloka. Manokatra ny vavahadin'ny saina ny famelan-keloka mba andraisantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy fihetseham-po ny famelan-keloka fa safidy tsy maintsy ataon'ny tsirairay izany mamela heloka izany. Dia manontany ianao hoe misy olona efa nanao fahadisoana taminao ve? Dia efa navelanao ve ny helony? Fa izay indrindra no ampianaran'ny lesontsika tao amin'iny herinandro iny. Vitan'i Jesosy ny namela ny heloka ireo izay
nandefina sy nandratra azy sy namono azy a dia inona manakana anao ary ankehitriny angatao ny fanahy masina mba hanampy anao mba hahaizanao a mamela ny eloko ireo manodidina anao. Ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe tsy avelan'Andriamanitra hoe irery ianao reo amin'ny toerana izay tsy maintsy anapahanao hevitra mba hamela heloka izay. Tsy irery akory ianao fa Andriamanitra dia vonona ny hanampy ianao fa anjaranao fotsiny ny manao safidy. Nisy ohatra nomeny Jesosy eo amin'ny Baiboly hoe izay mamely temaina ny takolaka ao avia dia omeo azy koa ny havanana. Sarotra ny manao izany kanefany dia nampananten'Andriamanitra fa hanome antsika hery mba hahafahantsika manao izany eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny maha olombelona antsika dia be dia be ny ampopoantsika, be dia be ny faniriana malifaty ao anatintsika ao rehefa misy manao ny tsy mety amintsika. Kanefa dia ny anarantsika tamin'ny herinandro iny fa ilaintsika ny mamela ny fahadisoan'ny hafa mba hitondra fiadanan-tsaina ho antsika, mba hitondra fahasalamana ho antsika ihany koa. Dia andeha hiverenantsika ilay andinina izay natao tsenjery dia ho inarantsika tsara izany dia ho apetrakintsika ao anatin'ny saintsika dia hiainantsika ihany koa. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Ny fanahy masina ny ery tanora mantoanto hanampy antsika tsirairay avy mba hahafahantsika manao izany zavatra sarotra izany eo ambanin'ny fahasoavana ka ahay amela heloka ny tanora mantoanto rehetra. Dia mirary soa indrindrareo amin'ny fianarana manaraka indray. Dia endrika falifaly hatrany no hiarabana antsika zatovo isika rehetra izay mijery sy manaraka ihany koa izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Eny isika manaraka ny radio Azisa eny amin'izao teboka efatra izay tratra n'izao sabata izao ihany koa. Miarahaba tompoko. Lohahevitra vaovao telo volana vaovao no misokatra eo anatrehantsika ary isaorantsika an'Andriamanitra izany. Manana lohateny sahady isika izay anisan'ny sarobidy anaovantsika fampiarana amin'izao voalohany izao dia ilay lohateny manao hoe vidiny lafo noho ny finoana. Vidiny lafo noho ny finoana. Izany lohateny izany dia efa mampieritreritra sahady fa hoe inona kay mbola mihoatra noho ny finoana? Inona mbola lafo vidy noho ny finoana? Fa eto dia misy toe-javatra anankiray mitranga vidiny lafo noho ny finoana. Inona indray ary io? Dia andeha ovakitsika ao Matio 4:20, Matio 4:20 dia ny andiny 10:70 hatramin'ny 9:70 zay no irahantsika mamaky. Zay no andiny fototra dia toy izao voalaza aminaran'i Jesosy. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony ifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany. Zay ilay andin'ny fototra dia andeha ho ampifandraisitsika avy hatrany ilay lohateny sy andin'ny fototra. Vidiny lafo noho ny finoana. Raha tarafintsika amin'ilay andininy ao Matio 4:20 zany andin'ny 5:70 hatramin'ny 9:70 izay vakitsika teo dia tsy inona fa anisan'ny zava-dehibe manadanja ny hoe mpanompo. Izao sy ianao zany kaya ny antom-pisitsika dia ho mpanompo isika. Fandrandray tsika zatovy diso hevitra. Isika dia ohatry ny miandry tompo-tompoana zany. Ohatry ny hoe tsika foana no tompoina. Tsika foana tsy maintsy hanaovana zavatra tsia. Fa isika dia mpanompo. Mpanompo manao ahoana? Mpanompo mahatoky. Zay zany voalohany indrindra. Efa somary nisy fotoana nijerevantsika zany hoe mahatoky zany. Mpanompo mahatoky, azo hitokiana zany, azo ametrahana confiance. Zay ilay izy dia azontsika tsara. Tsisy mipika mihitsy ny zavatra rehetra hoy isika tamin'izay rehefa mba hainao no miandraikitra azy, rehefa mba hainao no miambina trano, rehefa hainao no ametrahana zavatra, tsisy banga, tsisy mipika. Mpanompo mahatoky. Tsy zany ihany fa manan-tsaina.
mpanompo mahatoky sy manan-tsaina ireo zavatra reo zany de miaraka manan-tsaina ary ny toyny de hoe izay notendreniny tompony ifeny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana ianao zany de manan-tsaina ianao io mpanompo manan-tsaina fa tsy hoe zay ampanaovananao rehetra na zay ataonao rehetra hoe tsy haiko zany tsy fantatro zany za koa ary mba gaga zany anisan'ny fitentsika avokoa tsy tokony avoaka ny molotritsika sy ny vavantsika izany fa ianao de mpanompo mahatoky manan-tsaina ary ianao de voatendry zay koa ny tena zava-dehibe no tendrena ianao mpanompo kanefa ianao nitendrena mba hanompo ary hanome hanina amin'ny fotoana reo olona hafa zay mpanompo ihany ko ianao zany de aonare zany ilazantsika azy ianao zany de olona serviable samy mpanompo daholo tsika ao an-tranonao fa ianao meteza ho mpanompo ny rehetrarehetra mihitsy aza miandro ny tompoina zay zany raha ohatra hoe anaovantsika fampiarana izy ty aoka ianao hikarakarany ao an-trano aoka ianao hiservirany ao an-trano fa tsy ianao foana akory ny serviena ozytsika zay mialatsiny am'ilay fomba fitenenina fa mba azahotsika azy no antony iresahantsika eto tsy miandro tolorana zany fa ianao koa mba manolotra zany le hoe mpanompo zany lay mpanompo manan-tsaina de hoy ny voalaza ny baiboly hoe raha te ho sambatra ianao de ataovy zany ary sambatra ianao satria rehefa tonga lay tompo de eo ampanaovana an'izany fanompony zany ianao tonga izy de tena safinoniky ny asambarany ianao zay zany le izy ianao zany rehefa manompo de tsy hoe maty-antoka hoe zao manompo zao sisy tsia fa ny mpanompo sy ny olona manompo de lazain'ny baiboly fa sambatra indrindra rehefa tonga Jesosy ka eo ampanompono ianao ny tonga izy de sambatra ianao ary mendrika ao anao ny fahasambarana mandrakizay de ny fiainana mandrakizay noho izany inona ary zany le vidiny lafinono ny finoana ny fanompona ry havana ny fanompona ary tanora malala aoka iroso hatrany isika amin'ny fanompona ary ny fanompona voalohany indrindra de zao fanompona ny ao atokantrano aoka ianao mpanompo aoka ianao mpanompo fa tsy misy maty-antoka mihitsy zany hoe tanora anankiray manao fanompona ao an-trano de maty-antoka izy tombony zany tombo fananananao ao an-trano aoka mba hanompo ianao fa tsy hoe finoana fotsiny ihany amin'ny ankapobeny de toy izay indray raha ohatra ka fitinina sy fehezina amintsika anaovana fampiarana ny loha hevitra anomezana fotoanantsika ao manaraka indray velomary If
Fifaliana indray no arabananao na tratra ity sabata ity ary fifaliana ihany koa satria tafiditra somatsara anatin'ny telo volana vaovao indray izany hoe loha hevitra vaovao be indray izay efa niarantsika nanomboka ny anarana tanatin'ny herinandro izay satria tokoa dia aloha isika dia nianatra ny amin'ny epistily misoratan'i Jakoba fa ao anatin'ity telo volana ity kosa isika mianatra ny amin'ny fandinihana momba ny sabata dia rehefa niarana andinika tao isika dia niara-nianatra hoe nahary fotoana masin'Andriamanitra rehefa namarana ny asa famororana izay nataony nandritry ny herinandro dia izay no nahatonga ny sabata ary raha tsy nisy ny fanambaran'Andriamanitra ny andro fafito masina dia tsy hisy ny mampiavaka ny fotoana amin'ny andro voalohany sy ny amin'ny andro fafito dia ity sabata ity ny lesona voalohany izay ny rahantsika nianatra tanatin'izay herinandro voalohany izay dia nanao hoe fiandohana sy fiafarana izy ity dia nifototra tao amin'ny jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ary tao amin'izay andininy fototra ny jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay ilay ny safidianany tsirairay avy tamintsika andininy anankiray hoe atao tsy anjery andao mba samy amerina ny azy hoe ankehitriny izay eny ary rehefa nianatra ny amin'ity loha hevitra hoe fiandohana sy fiafarana ity zase ianao dia nahita araka n'izay nampianarany lesona antsika fa ara-baiboly ny hevitra mikasika ny fiandohana ary nanana fiandohana avokoa ny zavatra rehetra ankoatran'Andriamanitra telo izay iray izay ilay no amafisin'ny lesona tamintsika nanana ny fotoany sy ny loharan'ny poirany avokoa izany fiandohana izay resahana izany ary tsy manome daty ny amin'ny nanaovana ny asa famoronana voalohany indrindra ny baiboly voafoakan'izay izany ny famoronana andreo-pony lanitra na koa ny famoronana voarakitra ao amin'ny Genesis toko voalohany fa saingy izao hoe araka ny nambarany lesona dia ambarany mazava ny nipoirany izany tsirairay avy izany ary Andriamanitra izany loharano izay nipoirany ny zavatra rehetra na hoe izy no fiandohana Andriamanitra no rainy ny fiandohan'ny zavatra rehetra afa-tsy ny fiandohan'ny fahotana irery ihany dia rehefa niara-nianatra isika dia rehefa nanorona ny amin'ny sabata Andriamanitra dia tsy nataony ho amin'ny fanavakavahana tsy hanavakavahana nizanizy izany fa tahaka ny namoronan'Andriamanitra ny mazava izay ho an'ny olona rehetra tahaka ny namoronan'Andriamanitra ny zava-maniry mba hitondra soa ho an'ny olona rehetra dia tahaka izay koa ny namoronan'ny sabata mba ho fanomezana ho an'ny taranak'olombelona dia tsy navakavahana fa ny taranak'olombelona rehetra ary hitantsika tanatin'ny lesona fa amin'ny mahadidy mahakasika ny fitondran-tena izay hoe maneho ny fahamarinan'Andriamanitra ny sabata dia tsy voafetra ho anan-karazana hoe kolotsaina na karazan'olona manokana izany fa adidy izay natao ho an'ny olombelona ary adidy ihany koa izay natao ho an'ny anjely ka izao ilay niarahantsika nianatra hoe tsy maintsy mahatakatra amin'ny fahafenoan'ny lanja ny fitandremana an'ity sabata ity izany izay rehetra mitonona ho mitandrina azy ary izany dia mba ahafahany maneho an'izay fitandreman'izay izay fiekeny izay amin'izao tontolo izao tokony hoe ho takany tsara izany takatra ao ny tena hevitra marina ny amin'izany hoe fitandremana ny sabata izany mba hanehoana ny fitahiana avy amin'izay fitandremana ny sabata izay amin'ny olona rehetra
izay velona indrindra amin'izao andro farany a misy ahy sy misy anao zao ka ilaintsika zany izay miankohaka amin'Andriamanitra marina ny anana fanandramana lalina kokoa amin'ny fiankofana aminy a amin'ny sabata ka miantso asenao andeha hovavolombelona landalina kokoa hovavolombelona isan'andro san'andro hovavolombelona misy kokoa raha azo ilazana azy zany fomba ilazana azy zany a ny amin'ny fitandremana ny sabata sasenao ka ho hita eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao hita eo amin'izay rehetra ataoko sy ataonao a ny hevitra mandresy lahatra izay maneho fa ny safidy an'Andriamanitra tokoa zasenao ary miandany aminy eo anatrehan'izay mety ho Andriamanitra sandoka satria manaiky ary mitandrina ny sabatany dia rehefa nianatra mantsy isika dia ny anarana ataony hoe ny fahatsiarovana ny sabata dia mba hitandremana izany ho masina dia midika ho fahatsiarovana fa i Jesosy no Andriamanitra tsy toa izay nanomboka tamin'ny mandrakizay ary ho mandrakizay nanomboka tamin'ny mandrakizay izy ary ho mandrakizay ary toy mandritra ny mandrakizay koa zany ny fankalazana azy a dia ity fankalazana be voninahitra amin'ny andro sabata ity ka miantso asenao ny taridalana dia satria mahafaly an'Andriamanitra tompo a ny ankalazantsika azy dia andeha hiainantsika izany ary satria mahita olona miavaka sy misaraka amin'izao tontolo izao Andriamanitra eo amin'ny fahitana asenao amin'ny fitandremana an'izany dia andeha tokoa hiaraka amin'ny hatrany hatrany a tsy ho anisan'izay tsy vakiloany amin'izany fa rehefa niaraka nianatra indray dia anamafiorina ny fiandaniana amin'Andriamanitra ny fitandremana ny sabata ny fahatsiarovana azy izay namorona an'izao rehetra izao namorona asenao fa indrindra moa ny nanomezany an'izany ho asenao fanomezana ary ny mbola isian'izany hatrany amin'ny voalohany sy ho mandrakizay dia mba tsy ho diso anjara ny amin'ny fifaliana hoentin'ny fitandremana ny sabata izaho sy anao rehefa niara-nianatra isika dia mahafantatra fa hoy ny voalazan'ny apôstôly a mahakasika an'izany hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy dia zasenao mba haritra ho masina ka hiaraka ankalazan'Andriamanitra any amin'ny mandrakizay satria aharitra mandrakizay izany sabata izay naorin'Andriamanitra nodiny atsika ny anarantsika izany indray Andriamanitra ne hitahasenao ary amin'ity sabata ity dia andalo fitahiana ho tehirizina eo amin'ny fiainana zasenao ho feno fahamasinana ary indrindra ahita fifaliana amin'izany fitandremana ny sabata ho voninahitr'Andriamanitra izany samy isika rehetra tahin'Andriamanitra mandra-peona indray faly miarabantsika amin'ity androandroany ity ary tafaraka eto isika hiaraka handinika sy hianatra ny tenin'Andriamanitra araka ny fantatsika miditra telo volana fahatelo isika amin'izao taridalana fianarana baiboly ho an'ny olon-dehibe izao ary ny loha hevitra izay banjinitsika amin'ity telo volana ity dia ny hoe ao anatin'ny memy miaraka amin'ny Kristy ao anatin'ny memy miaraka amin'ny Kristy ka mba fantatsika loatra fa raha vao miresaka n'izany memy zany dia ireo toe-javatra sarotra izay lalovanao amin'ny fiainana ireo fitsapana ireo laforo mivaivay ao amin'ny fiainana izay lalovantsika tsirairay avy ny mahafinaritra nefa ao anatin'izany lesona izay hojerentsika mandritra ny telo volana izany dia miaraka amintsika ao Kristy ary tsy vitany hoe miaraka amintsika Kristy tahaka n'ireo Hebreo telolahy tany Babilôna fahiny rehefa natsipy tao amin'ny memina atao hoe laforo
mirehitrafo dia niaraka tamin'ny tao ny zanak'andriamanitra fa mihoatra lavitra noho izany a i jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra fony izy teto an-tany a dia nandalo an'izany memy zany nitondra fahoriana fijaliana eny nitomany nalahelo nitaraina izy raha nombona teo amin'ny azo fijaliana hoe raha io nahoana no dia mahafoy ahy ianao la ipahary an'izao rehetra izao tonga olombelona dia nandalo ihany koa an'izany fahoriana zany koa rehefa mandalo ny memy isika dia tsarovy fa miaraka amintsika ao Kristy ary Andriamanitra tompoitsika dia tsy miova matsy anio ary mandrakizay le Andriamanitra zay niaraka tamin'ny vahoakany ny mbola miaraka amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao Andriamanitra fitiavana ka na inona na inona toe-javatra miseho amin'ny fiainanao dia tsarovy fa fitiavana io Andriamanitra io ary ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra mandritra nyty telo volana ity no ahitantsika koa ireo vahoaka an'Andriamanitra zay nandalo an'izany memy zany nandalo an'izany fitsapana izany ary manampy atsika izany hiatrika ny memy zay lalovantsika ary atsapatsika fa eo mandrakariva Andriamanitra ny lesona amin'ity voalohany ity dia ifantoka manokana amin'ny salamo 7:20 saingy mialohan'izany dia angataka ny fanan'Andriamanitra isika mba hitarika atsika eo ampanaovana an'izao famerenana sy famotinana ny lesona izao ivavaka isika lay Andriamanitra rainay be fitiavana zay naneo faratampony zany fitiavana zany tamin'i Jesosy Kristy zay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana hianatra ny teninao izahay zay ampatsiahanay fa miara-dalana aminay ianao amin'ireo memy zay lalovanay aoka ny fananao masina no hitaridalana sy ampahiry anay amin'ny anaran'i Jesosy amen hoy ahy teo hoe ny salamo 7:20 satria raha oharina ny di kristianina dia mety indrindra io salamo io raha toa ka heverina ho toy ny diny fiainana kristianina dia ao ny toerana tsara indrindra anomboana satria ao amin'io salamo io miresaka ny amin'ilay hoe lalan'ny fahamarinana ary izay indrindra no tsy enjery natoko sy andinina zay natao ho tadiditsika mandritra nyty herinandro ity dia ny hoe mamelombelona mifanaiko izy mitarika ho amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy inoko fa ainao tsy enjery na nitoko ray manontolo amin'io salamo 7:20 io ary mety ho ainao tsy enjery kanefa ity no tadidio ndray andro ny nisy lehilahy anankiray nanao fampisehoana izy dia nangatahana ny ty mpanatalenta artista ty mba hanao tsy enjery an'io salamo 7:20 io dia amin'ny fahaizana sy ny haikanto zay nanana nyty lehilahy ty dia nitanisa ny salamo 7:20 lay artista rehefa vita zany fanaovana tsy enjery ny salamo 7:20 zany ny teateaka ny raitrano teateaka tena hainy tsara mafinaritra dia hozy izy lay lehilahy antitra anankiray mba afaka manao ihany koa ve za manao tsy enjery an'io salamo 7:20 io dia nomena fitenenana ty lehilahy ty lay antitra anankiray mba hanao tsy enjery ihany koa ny salamo 7:20 rehefa vita nyty lay antitra ty ny tsy enjery makasika ny salamo 7:20 dia nangina ny efitrano ray manontolo ary ny ranomaso no ny latsaka dia hozy izy lay mpanao artista manao hoe izaho izy mahafantatra ny salamo 7:20 zay miresaka ny amin'ny mpiandry fa ianao lay mpiandry mihitsy ny fantatrao ry ama-malala amin'ity lesona ity dia tytsika zany mba mahatsapa hoe ainao tsy enjery fotsiny ve io sa tena fantatrao lay mpiandry zay voalaza amin'ny hoe Jehova no mpiandry ahy Jehova no mpiandry ahy lay Andriamanitra zay mitarika ny dianao lay Andriamanitra fitiavana mampiandry azy no miasy mikarakara anao ary Davida mampiandrondry azy dia mahafantatra tsara ny asany zany mpiandrondry zany ary izay no atsapany an'izany hoe Jehova izany no mpiandry mpikarakara
jehova no maneho ny fitiavana amin'ny fiahina an'ireo ondry zay tariana. Io mpitarika ny dianao io zay voalaza fa ao amin'ny lalan'ny fahamarinana, mety tsy fantatra hoe aiza ny fiafarany lalana, fa ny azo antoka de izao ho tonga any amin'ny fitodiana ianao, ho tonga any amin'ny trano ray, satria mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, mandeha amin'ny lala marina ianao, lala marina zay mitondranao any amin'ny toerana zay hitodiana, lalana marina zay mifanaraka amin'ilay olona zay mitarika anao, lay mpiandry olo zany lay Jehova zay mpiandry. Ary lala marina io ihany koa de manamboatra sy manofana anao mba ho tahaka ny mpiandry ondry zay miara-dalana aminao io. Ary amin'izay tsika de afaka maneho mitoetra ny mpiandry io, afaka mijoro vavolombelona isika mba ho fampahirezana ny hafa ihany koa zay mandalo an'izany lalatsarotra, mandalo ny memy izany. Amin'ny lalan'ny fahamarinana io, araka ny fantatsika dia ny Salamo 7:20 de milaza manao hoe na de mandeha lohasaloko ny fahafatesana. Ka ilay lalan'ny fahamarinana zany de misy lohasa zay tsy maintsy lalovanao, ary indraindray lohasan'ny fahafatesana maizina mikitroka aizina lalina no alehanao, mbola ao anatin'ilay lala marina zay, ao anatin'ilay lalan'ny fahamarinana izay. Raha sendra mandalo an'izany ny fiainanao, raha sendra aizina mikitroka, raha sendra ao anatin'ilay memy, manahoana ny fihetseponao? Matahotra ve ianao? Matsiary tena ho irery ve ianao? Azadino lay loha hevitra hoe ao anatin'izany memy zany miaraka amin'ny Kristy, fa io zavatra lalovanao io, io lohasan'ny fahafatesana zay lalovanao io de miara-dalana aminao Kristy. Ary izay indrindra no tokony hanala ny tahotra zay ao anatinao, satria ao anatin'ilay programan'Andriamanitra izany rehetra izany. Ilainao ny mamakivaky ny lohasaloko ny fahafatesana eo amin'ny fiainana, zany mantsy no ampianatra anao tsy hatahotra fa hitoky amin'ilay mpiandry ondry. Ao anatin'io lalan'ny fahamarinana io ihany koa de mety hifanehatra amin'ny fahavalo ianao, mety misy zavatra zay miseho eny anoloanao eny ny fahavalo mifanehatra aminao. Kanefa raha mamaky isika de ozy ny eo amin'ny Salamo 7:20 manao hoe mamelatra latabatra eo amason'ny fahavalo. Zany hoe tsy lay fahavalo ny fatohan'ny saina, tsy lay fahavalo no atahorana, fa ny zavatra ataon'Andriamanitra na de eo aza ny fahavalo dia mamelatra latabatra. Tsy mivaky loha amin'izay fahavalo, na ny voalazan'ny soratra masina io hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, zany hoe mety fahavalo hita maso, fa mety fahavalo tsy hita maso ihany koa. Kanefa na de zany ary de ny azo antoka de zao zay ataon'Andriamanitra ho anao banjinina, Jesosy ery alohanao ery banjinina, fa aza mampifantoka ny sainao velively amin'ny fahavalo. Na ny lohasaloko ny fahafatesana, na ny fahavalo zay mifanehatra aminao, de nisy mpanoratra anankiray nilaza hoe ilainao reny any amin'ny lalana zay zoranao, satria ireny de taranja ao amin'ny sekolin'ny Kristy. Araka ndresantsika teo hoe miara-dalana amin'ilay mpiandry ondry isika de mianatra aminy, manahaka azy. Ka ny aloko ny fahafatesana zany na ny fahavalo zay mifanena mifanehatra de ao anatin'ny taranja zay omenanao reny mba ho fampianarana anao ny fahatokiana tanteraka anio Andriamanitra io. Noho izany ninona toe-javatra miseho amin'ny fiainana matoky fa miara-dalana aminao lay mpiandry. Ary tsy vitany hoe fahatokiana fa misy fampanantenana mihitsy zay nomeny ao amin'ny Salamo 7:20 zay antsika tsy enjery manao hoe fahasoavana sy famindrapo no manaraka amin'ny andro rehetra iainako. Amin'ny dika teny hafa la hoe famindrapo de hoe fitiavana tsy mety levona, zany manaraka anao zany rehefa mandeha amin'ny lalan'io ianao. Ary amin'ny dika teny fototra ara tsy vitany hoe manaraka fotrany hoe manenjika anao mihitsy izany fahasoavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra. Azadino zany fa naizanaiza toerana misy anao de eo mandrakariva lay Andriamanitra fitiavana, ny fahasoavany sy ny famindrampony, ny fitiavany tsy mety levona de miara-dalana aminao, manaraka anao, manenjika anao ninina toe-javatra miseho eo amin'ny fiainanao. Noho izany ry avy malala, ny zavatra tianao mampitaina de hoe tsisy lalana fa tsy anankiroa, lalan'ny fahamarinana mitondra ao amin'ny fiainana, ary ny lalan'ny lainga zay mitondra
ho amin'ny fahafatesana aiza no lalana zay izoranao ny fiafarany de efa fantatra fa ny lalan'ny fahamarinana fiainana fa ny lalan'ny lainga kosa de any amin'ny fahafatesana raha manapa-kevitra ianao ny andeha am'izany lalan'ny fahamarinana izany de efa mampanantenanao Andriamanitra fa misy ny fiainana mandrakizay na de andalo loasa sy anana fahavalo ary ianao dia misy ny fiainana mandrakizay koa ryava malala dinio ny lalana zay izoranao amin'ny fiainanao ankehitriny azonao antoka ve fa mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana ianao ary rehefa mandeha am'izany ianao de hitanao ve re namanao miara-dalana aminao mety mahita olona ianao mifanena aminao tsy ao aminaty zany lalana zany taoma izy mba hanaraka ny lalana zay mitondra ho any amin'ny fiainana mantokisa an'ilay mpiandro zay mitary-dalana miara-dalana ary rehefa nandeha ny lalana zay no tiavinao koa ny firariko dia hiaraka amin'io mpiandro io ianao Kristy ilay mpiandro tsara ary tsy vitany hoe miara-dalana aminao izy fa ho izy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana raha miaraka am' Jesosy Kristy ianao raha miara-dia am' Jesosy Kristy ianao amin'ny lalan'ny fiainana de izy no lalana fahamarinana ary fiainana mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana ianao de azo ny fiainana mandrakizay hitantsika tsirairay avy any ny tompo eo am-panarahana an'izany lalana izany na de isy zavatra zay seho ary eny an-dalana de mahazo antoka atsika fa miaraka amintsika Kristy hitantsika tsirairay avy any ny tompo amen am'izao fotoana izao isika dia hiroso amin'ny fanatitra ho an'ny sekoly sabata zay anoanatsika ny asan'Andriamanitra manerana ny vonin-tany ao anatin'ny feokira no anarahantsika ny zany fanatazana ny fanatitra ho amin'ny sekoly sabata izany Atrio indray ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Famaranantsika n'izany de mbola hangataka ny fidiran'Andriamanitra tsehatra isika ahafahantsika mampiatra ny lesona zay nianarana nandritra n'izao sekoly izao. Ivavaka isika. Andriamanitra raina tsara indrindra zay ny an-danitra, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay. Misaotra anao ihany koa ny fotoana zay niarahana iteto, nahafahanay namerina ny lesona zay nomenao anay. Anisany tam'izany ny fampatsiahivana fa ianao le Andriamanitra pahary no ny fitiavanao de ny safidy ny hiara-mijaly eny mijaly teto amin'ity tany ity ary mampatsiahanay fa raha mbola handalo memy fitsapana lohasaliko ny fahafatesana eny mety hanam-pahavalo hita maso na tsy hita maso izahay de mampananteny ianao fa eo mandrakariva azavela hifantoko amin'ireny ny sainay fa hibanjina anao lay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay lay mpiandry izay mia sy mikarakara ary ho tsapanay fa na de mandalo an'izy ireny ary izahay reny fitsapana ireny de taranja zay anahafana ianao reny azonay maneho ny toetranao maneho ihany koa amin'ny hafa ny fidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainanay ilay Andriamanitra be fitiavana miasa sy mikarakara ampio ny tsirairay avy aminay mba hisafidy ny andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana isan'andro san'andro mba hatonga anay ho any amin'ilay tanjona zay hitodiana de ny fiainana mandrakizay ny tranon'ilay rainay be fitiavana tahiny tsirairay avy aminay ary ampio zay mba hampiatra ny lesona zay ny anaranay amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny vavaka amen. Dia manao ny mandra-piona
amin'ntsika tsirairay avy indray amin'n'ity androandroany ity azadiny ny fiarantsika fa mbola isy ny fandarana ara-pahasalamana zay ho arantsika rehefa avy eo ary amin'ny folo sy fefany any dia mbola hiaraka eto isika anatanteraka fanompompivavahana fiderana an'Andriamanitra hiarantsika amin'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito ao amin'ny Ambohipo cité. Manonona ny fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy. Amen. Mianatra eo tongotrao. Fifaliana mandrakariva no ifampiarabana amintsika tsaray avy indray faly miarabantsika rehetra ihany koa natratra n'izao sabata maraina izao noho ny fahasoavan'ny tompo sy ny famondrapony reriana izany. Anohatrantsika ireo famelabelarana, fampahirezana izay hoentina amintsika amin'ny alalan'ny izao fandarana izao. Ny amin'ny androany dia hijerintsika zanadoa hevitra hoe ny zavatra ilaintsika maika indrindra. Manasantsika hanaraka izany ampahalianana miopana bebe koa ny zavatra ara-panahy mazava ho azy satria fanambarana avy amin'Andriamanitra no hoentina amintsika avy eo amin'ny teny mazava ho azy. Ny fanambarana izay hoentina amintsika voalaza ao anatin'ny teny ny androany dia efa mety efa hentsika teo aloha zany tamin'ny alalan'izay ireo fampianarana maro samihafa dia izao amin'ny boky anankiray dia milaza tahaka izao hoe tiako ny laza aminao fa tsy ho ela dia tsy hisy intsony asa fitoriana azo atao raha tsy ny asa misionera medikaly. Manompo no asan'ny mpanompon'Andriamanitra ary tokony hiasa araka ny planin'ny fitoriana ny filazantsara ny mpanompon'Andriamanitra. Ary mbola misy boky ihany milaza toy izao amin'ny témoignage pour l'église volume 3 paragraphe page 116. Miaina amin'ny vanim-potoana izay tokony anaovan'ny vahoakan'Andriamanitra asa misionera medikaly isika izao. Fotoana zany izao hanaovan'ny vahoakan'Andriamanitra tsisy akanavaka io tsy hoe dokotera na ny infirmiera na ireo izay rehetra manana fiofanana manokana fahaizana manokana amin'ny asa fitsaboana fa ny fiangonana manontolo no atsoin'Andriamanitra amin'izao andro izao araka ny voasoratra ihany koa amin'ny tanamasoandro ny fahasalamana raha izany ary dia milaza toy izao hoe betsaka tokoa ny fotoana lany Jesosy tamin'ny fitsaboana noho ny fitoriteny mandritra ny asany teto an-tany. Ny fahagagana nataony dia manam-porofo ny fahamarinan'izay izay zavatra nolazain'izay. Fa ny zanak'olona ozy izy dia tsy tonga averin'ny olona famonjy azy. Araka ny voasoratra ihany koa amin'ny conseil à l'église dia izao. Tsy ilaina ny anatsarana ny fomba fiasan'i Kristy omenena ireo izay reraka sy mavesatra entana izy izay hiaran-tsindry azo lena ary nanamaivana namahana ny nona izy azafady ary nanasitrana marary izy. Tamin'ny alalan'ireo tenim-pitiavana sy ireo asa fanaovan-tsoa no nanehoany tamin'ny olombelona ny filazantsara. Izany fomba zany no nataterahan'i Jesosy ny asa famonjena fanahy fitoriana filazantsara ho amin'ny famonjena tamin'ny natongavana teto amin'ity tany ity. Ka amin'ny mampianatra antsika dia nandray ohatra antsika azo alain-tahaka dia tsy izy fa Jesosy Kristy araka ny fomba fiasa izay nitany saina teo. Marina fa betsaka tamintsika tsy nanaraka fiofanana medikaly ary nefa dia nomen'Andriamanitra taridalana mazava isika izay azo ampiarina tsara nefa mba azahoantsika manaraka ny diany sy manatanteraka izay asa izay niantsoan'Andriamanitra antsika. Araka ny voasoratra amin'ny Luka 4:7 hoe ary sitrano ny marary ary aoka kalazao amin'ny olona hoe efa mbe akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Izay zany fomba tokony hanaterahantsika ny fomba fiasa amin'izany hoe amin'izao andro farany izao. Ka ny zavatra tena ilaintsika maika indrindra ary ao anatin'ilay zanadoa hevitra dia izao. Ao anatin'ny boky anankiray dia milaza toy izao hoe ny zavatra tena ilaintsika maika indrindra dia ny fifoazana
amin'ny fanahafana marina an'Andriamanitra. Mialona nateterahantsika zany asa lehibe zany arana dia mialona zavatra rehetra toy ny hoe tsy ny sarety mandeha alofa ny omby dia ny fanahafantsika an'Andriamanitra aloha zany tokony azakazahana, ny katsaka izany tokony fahindohan-drarahantsika. Ao amin'ny Isaia toko fafito amby 5:10 dia milaza toy izao ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako ary eo amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena hamelombelona ny fanahiny manetry tena sy hamelombelona ny fon'ny torotoro fo. Fa nahoana moa no velombelomin'Andriamanitra araka izay voasoratra izay mazava ho azy fa ny torotoro fo sy ny manetry tena, ny fo manetry tena sy mibebaka no men'Andriamanitra fifoazana sy fanavozana. Ny zavatra tena ilayntsika araka ny voasoratra teo maika indrindra dia ny fifoazana amin'ny fanafana amin'Andriamanitra. Ary ny katsaka izany zany no tokony vaindohan-drarahantsika amin'izao andro itenenantsika izao. Tsy hoe satria ozy izy voasoratra amin'ilay boky anankiray tsy manery androtsaka ny fitahiny amintsika Andriamanitra fa satria isika mihitsy ny kainy ho tsy vonona. Mihoatra lavitra ny fanirian'ny ray aman-dreny hanome ny zava-tsoa ny zanany ny fanirian'Andriamanitra hanome ny fanahiny amin'izay mangataka aminy. Ary tahaka an'izany koa zany ame ny fitahiny amin'ny alalan'ny fiaikakeloko Andriamanitra, ny fanetretena, ny fibebahana sy ny vavaka mafana. Dia izay indray no hitantsika androany fa hitantsika ny toyan'izay amin'ny fandarana sabata manaraka. Dia mirary ny sabata fifaliana, feno fifaliana ao antsika tsara avy indray. Amen.